io amin'izay vaovao izay ihany dia anangana hopitaly lehibe iray eto Madagasikara ny mpanjaka marokana izay anao izany ho fanomezana ho an'ny vahoaka malagasy. Ifampidinika mikasika ny fanatanterahana azy ny tompon'andraikitra marokana sy ny Premier ministre général Jean Ravelonarivo. Ny Premier ministre izay nahazo fanasana no fitsidihana ara-pomba ofisialy any an-toerana. Nahazo fanasana hanao fitsidiana ara-pomba ofisialy any amin'ny firenena ny Royaume ny Maroc ny Premier ministre mba hanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Maroc. Io no isan'ny nifampiresahana Andriamatoa Mohamed Amar, ambassadeur ny Maroc eto Madagasikara sy ny Premier ministre ny général Jean Ravelonarivo androany tetỳ amin'ny lapa-panjakana Mazoarivo. Maro ireo sehatra sy tetika saodiniana mandritra izany fivanianana na toerana izany. Mikasika ny hôpitaly anankiray lehibe omeny mpanjaka marokana zany maimaipoana fa ho hitantsika eo moa ny anohizana azy zany. Zay zany ny anankiray ary namerina n'le fangatahana ny fandehanany tenanay any Maroc zany mikasika an'izany zavatra zany sy hanao visite officielle. Ny faharoa zany dia ny resaka koa izahay miaraka amin'izay zany ny fanofanana ireo mpitsabo malagasy hiasa amin'izany ary ny teknisianina koa mpandraharaha hiaraka amin'ny tenanay zany mikasika ny rano, mikasika ny fandriam-pahalemana, mikasika ny fanaovana trano sy ny sisa sy ny sisa. Namafisiny ambassadeur ny Royaume ny Maroc fa pejy vaovao no misokatra ho an'ny tantaran'ny Madagasikara taoriana ny fanendrena ny Premier ministre vaovao sy ny gouvernement mandrafitra azy ary vonina anampy sy hanome traikefa ny vahoaka marokana. Amin'ny mahazoky olona ny mahasovovahiny miasa sy mona eto Madagasikara ny ambassadeur Timo dia nanambara izy fa vonina iray asa Madagasikara ny vondrona raisa-pirenena sy ireo mpamatsy vola.